Alleloia. Mira firam-baovao ho an'i Jehova. Ny fiderana azy eo amin'ny fiangonan'ny olona masina. Aoka ny Israely hifaly amin'ny mpanao azy. Aoka finaritra amin'ny mpanjakany ny zanaka Ziona. Aoka hiderany anarany amin'ny dia izy sy hankalaza azy amin'ny amponga tapaka sy nolokanga. Amen. Vavaka isika. Andriamanitro rainay tsara indrindra, manaratra ny feonay eo anoloany seza fiandriananao any an-danitra izay amin'ity maraina ity. Niantso anay ianao hatsiaro ny sabata ary misotranao no ny tombontsolokana izay ny fahasalamana sy ny hery ny tanjaka hahafahanay miseho anatrehanao mandritra an'ity tontolon'ny andro ity. Mametraka ny programa rehetra eo ampelantananao izay Andriamanitro. Aoka hitany tsiraray avy ianao ary aoka ny fanatrehanao ity anivonay. Hatsapanay fa tianay ary mamindra fo aminay mandrakariva ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zao dia iara-maki tenitsika ao amin'ny salamo. Salamo fa 7:30 ka ny andininy 3:20 sy ny 4:20. Salamo 7:30 ny andininy 3:20 sy ny 4:20 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Dinio ao Andriamanitro ary fataro ny foko. Izaho toetra aho ary fataro ny eritreritro, ary izaho na misy lalana mampahory aty anatiko, dia tario amin'ny lalana mandrakizay aho. Amen. Zao tsika dia hivavaka hanetry tena Andohalika. Andriamanitra tsara indrindra ny an-danitro, ndreto zahay tonga eto an-tempolinao masina indray amin'izao sabata maraina izao. Tonga hiankohoka, tonga hidera, tonga kalaza ny anaranao.
satria mendrika izany ianao. Matsiaro nefa izay fa manana ny fahotanay ary toy ny lamba miosin-drà eo anatrehanao izay mety ho fahamarinana vitanay. Koa engany mba hikosehanao zany amin'izao sabata maraina zao ka ho mendrika ny anatrika anao zay, mendrika ny iseho anatrehanao amin'ny zao sabatanao masina izao, ka engany eo ka ho feno fahamasinana ny tsirairay aminay reto, ary izay zavatra rehetra ho renesina eto dia aoka ho masina koa, ary ny feo avy aminao rery ihany no aoka anjaka sy ho enina eto. Dia mangataka indrindra izay mba izay herin'ilay ratsy na herin'ilay satana mba tsy ho tafiditra teo aminay, tsy tafiditra teo amin'ity efitra misy anay ity. Ary mivavaka ihany koa izay ho an'izay rehetra maneran-tany miakohaka amin'izao sabata izao, izay manaja anao sy manome voninahitra anao mba ho henonao ny fankatahan'izy rehetra ireny. Dia io ny olona rehetra izay tsy manatrika eto noho ny antony maro samihafa, ny tsy fahasalamana, ny fahalainana sy ny sisa, dia mino izay fa manatrika azy ireny ianao ary momba anazy hatrany. Dia mino izay manantena ihany koa izay ny amin'ny programa rehetra amin'ity tontolo andro ity fa efa eo ianao ary efa mamaly vavaka anay tsirairay avy. Dia tononona isan-katahanay amin'ny anaran'i Jesosy sa vavaka izany. Amen. Amin'izao sabata maraina izao izay efatra mianada ety aloha ety dia faly miarahaba anareo tonga soamantsara amin'ity toerana ity, izay nanasana Andriamanitra antsika hivolanina amin'izao sabata maraina izao. Voalohany indrindra, raha ohatra ka misy olona vao sambany vao mitsidika antsika amin'ity maraina ity dia mba angatahana indrindra mba hitsangana raha azo atao. Raha misy sambany vao tonga eto amintsika amin'ity maraina ity dia angatahana Antanandroa mba hitsangana izy raha azo atao. Tsisy tsika mianakavy ihany zany, mety misy vahiny ihany hita mandalo matetetika dia arabaina manokana izy ireo na dia tsy hitsangana ary, fa dia tsika mianakavy ihany zany eto. Ka dia miaraba tsika rehetra tonga amin'izao toerana izao ny fitahiana, fahasoavana lehibe avy amin'Andriamanitra hirotsaka amin'ny fiainantsika tsirairay avy, fa tsika kosa dia hanokatra ny fontsika mba hahafahan'ny fanahy masin'Andriamanitra hiteny, hibitsika ao anatintsika amin'izao maraina izao. Manasa antsika hitsangana ary hamaky miaraka amiko ao amin'ny bokin'ny Joba, toko 8 ary ny andininy 520. Amin'ny mpanetretena no hamakisika sy henotsika an'izany teny izany. Kanefa raha izaho dia fantatro fa velona ny mpanavitra ahy,
ka hitsangany any aparany eo ambonin'ny vovoka izy. Amen. Iaraka mamaky ny salamo fahatelo amby roapolo tsika afaka miredona izany ny salamo izany miaraka amiko ianareo. Salamo fahatelo amby roapolo. Jehova no mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho. Mpamandry amin'ny ahy maitso izy, mitondra ahy eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy. Mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana no ny anarany izy. Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasahaliko ny fahafatesana aza aho, dia tsy hatahotra loza aho, fa ianao no amiko. Ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo amin'ny mason'ny fahavaloko ianao, manositra diloilo ny lohako ianao, ny kapokako feno dia feno. Eny tokoa,
fahasoavana sy famindrapo no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehova andro lava aho. Ho tanteraka amin'ny fiainantsika rehetrarehetra ary ho irintsika rehetrarehetra tokoa izany teny izany. So tsika dia andalo ny fitaovam-pivavahana manokana amin'ny fanolorantsika, ny fotsika indrindra fa ihany koa ny fanatitra sy ny ampahafolony. Marihana fa misy fandalovana indroa. Voalohany dia ny fanolorantsika fanatitra ny ampahafolony, fa ny faharoa kosa dia momba ny fikarakarana ny ezaka sy ny fanantenantsika ny norina fiangonana, any koa ny fikarakarana ny trano izay misy atsika amin'izao fotoana izao. Alohan'izay nefa dia misy teny hovatsitsika ao amin'ny Malakia, teny izay fantatritsika tokoa io teny io. Malakia 4 andininy 10 ka hatramin'ny 12. Entinareo ny fahafolokarena rehetra ao amin'ny trano firaketako, mba hasian-kanina ao an-tranoko. Ary izaho toetra amin'izany aho, hoy Jehova tompony maro, raha tsy hovoako ny varavaran'ny lanitra ho anareo, ka ampidinako fitahiana manana ambiampy ho anareo. Ary asiako teny mafy ny valala noho ny aminareo, ka tsy hanimba ny vokatry ny tany intsony ireny, ka dia ahavanim-boa ny voalobokareo any an-tsaha, hoy Jehova tompony maro. Ary ianareo ataon'ny firenena rehetra hoe sambatra, ho tany mahafinaritra ianareo, hoy Jehova tompony maro. Amen.
Andriamanitra, misaotra noho ny fitiavanao anay ka mbola afaka manome ny ampafolony sy fanatitra ho anao izahay, ankan'izany mba havita be eo amin'ny asanao ary ampanetretena tokoa no anaovanay izany. Dia ny fotoana mbola hitohy dia apetrakay eo ambanin'ny fitantananao. Misaotra raha eo. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra ny anaranao sy nampinoana anao. Satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Fa hatry ny fony vao zaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay nampahendry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Izay soratra rehetra no meny tsindrimandrin'Andriamanitra dia ho mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tahaka ny olon'Andriamanitra, ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Hiaraka vavakantsika. Andriamanitra, ankehitriny raha hitohy ny fotoana dia mamindrafo, mamela ny heloka ianao ka voay ny fonay mba handray ny teninao. Ary indrindra Jesosy eo, fenoy ny fanainao masina koa ny ray aman-dreny pasteur ka ho teny izay avy aminao no hoentiny ho vatsim-panahinay ho anay amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Bonjour tout le monde. Je voudrais inviter tous les enfants à venir se mettre debout là pour qu'on puisse raconter une histoire. Alors, tous les enfants là où vous êtes assis quelque part, vous êtes bienvenus devant, c'est tout. Le petit homme là peut venir avec sa maman si elle veut. Alors, bonjour tout le monde. Ça va aujourd'hui? Vous êtes bien content d'être à l'église ce matin? Alors, je vais vous raconter une histoire. Et une histoire qui est en rapport avec quelque chose que vous connaissez très bien.
Alors, ça commence comme ça. Vous savez, là où j'habite très loin d'ici, j'habite en Afrique, au Kenya, il y a ce qu'on appelle des orphelinats. Il y en a beaucoup. Hein. Vous savez ce que c'est qu'un orphelinat? Un orphelinat, c'est un endroit où les enfants habitent, mais pas avec leur maman et leur papa. Ils habitent tout seuls parce que les parents sont morts ou bien parce que les parents ne sont pas là. Pardon? Oui, oh, pas encore. Il n'y a pas encore personne pour les adopter, donc ils sont tout seuls là-bas. Alors l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire d'une petite fille qui s'appelait Mélissa. Comment s'appelle-t-elle? Alors Mélissa, elle habitait dans cet orphelinat-là. Elle était toute petite, elle avait peut-être 7 ans. Et puis Mélissa, dans cet orphelinat-là, elle se rendait compte que de temps en temps, ses camarades, ils pouvaient passer chez la dame qui s'occupait de l'orphelinat et ils regardaient des sacs, des boîtes. Elle s'est dit, mais moi, je n'ai pas de boîte, je n'ai pas de sac. Et puis après, elle se rend compte que de temps en temps, même surtout les plus grands, il n'y avait pas de boîte pour elle. Et puis un jour, les années sont passées, elle est devenue plus grande. Un jour, elle a demandé à la dame qui s'occupe de l'orphelinat, pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas de boîte? Et puis la dame lui a dit, oh, mais tu as une boîte, il y a des choses dedans, des choses importantes, c'est pour ça que je ne te prête pas, mais bon, c'est une boîte. Et puis elle a dit, non, c'est pas pareil. Ma camarade m'a dit hier qu'elle est allée voir parce que dans la boîte, il y a quelque chose qui appartenait à ses parents. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait une amie dont le papa et la maman sont morts, mais ils ont laissé quelque chose, d'un petit souvenir. Et voilà que son amie lui a dit, alors pour toi, est-ce que tu as vu? Elle a dit, voir quoi? Est-ce que tes parents n'ont rien laissé pour que tu puisses voir? Puis elle a dit, non. Alors elle est allée demander à la dame, elle a dit, madame, est-ce que moi j'ai une boîte comme ça que ma maman et mon papa ont laissé quelque chose que je peux voir? Je sais qu'ils ne sont pas là encore, mais est-ce que je peux voir? Puis la dame a dit, non, Mélissa, dans ta boîte, il n'y a rien. Alors, elle s'est dit, mais pourquoi pas? Oh, le temps est passé. Et puis voilà qu'un jour, la dame est venue, elle a dit, Mélissa, j'ai quelque chose à te dire. Je dis, quoi? Je dis, voilà, dans ta boîte, si tu passes au bureau, je vais te donner quelque chose. Alors, Mélissa a dit, quelque chose pour moi. Bon, elle est partie. Puis la dame a ouvert la boîte. Et vous savez qu'est-ce qu'il y avait dans cette boîte? Il y avait une lettre. Une lettre. Ce qui s'est passé quand elle était petite, Mélissa, quand elle était petite, son papa et sa maman sont partis très loin d'ici. Là où elle habitait, c'était très très loin. Et puis, elle est restée à la maison avec la grand-mère. Et puis, les parents ne sont jamais retournés. Et la grand-mère est morte. C'est pour ça que Mélissa est partie à l'orphelinat, parce qu'elle n'avait ni maman ni papa. Et puis, comme les parents sont partis depuis longtemps, il n'y avait pas de correspondance, de communication. Mais la dame, elle était toute triste, elle est allée demander, est-ce que personne n'a jamais écrit à cet enfant? Est-ce qu'on n'a jamais eu ce qui se passe pour les parents? Or, voilà qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une lettre. Et puis Mélissa a dit, mais qu'est-ce qu'ils ont dit dans la lettre? Et puis la dame a ouvert la lettre et elle a lu. Pour Mélissa. Alors c'était écrit pour Mélissa. Ma chérie, nous sommes contents de pouvoir t'écrire. Nous sommes loin d'ici, mais nous pouvons te dire que nous pensons à toi tous les jours. Oh, Mélissa était toute contente. Et puis la dame lui a dit, écoute, tu sais, ils ne sont plus là, tes parents, hein, mais au moins tu as une lettre, tu peux la garder. Alors, Mélissa a dit à son amie, quand elle est partie, elle a dit, oh, tu sais, moi aussi j'ai une lettre, moi aussi j'ai une lettre de mes parents que je peux garder pour moi. Et elle a gardé cette lettre. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? C'est parce que, vous savez, nous sommes ici, nous avons nos parents, bien sûr, nous avons les grands qui sont là tout autour, n'est-ce pas? Mais nous avons aussi une lettre, savez-vous ça? Il y a une lettre pour nous, oui. Alors, pour chacune de vous, là, et pour chacun de ces petits hommes-là, il y a une lettre. Une lettre qui est écrite, comment tu t'appelles, dire? Alors, c'est écrit pour Jonathan. Une lettre.
Et une lettre qui vient d'où? Vous savez d'où? Ça vient de Dieu. Une lettre que Dieu écrit pour chaque enfant. Et oui, c'est sûr. Et cette lettre, elle est écrite dedans. Vous savez ça ce que c'est? C'est une Bible. Or, la Bible, c'est une lettre de Dieu pour chaque enfant. Il est loin, mais il écrit. Et dans cette lettre-là, Dieu est encore vivant. Et il écrit. Vous savez qu'est-ce qu'il dit dans cette lettre? Beaucoup de belles choses. Il a des choses qu'on appelle des promesses. Qu'est-ce que c'est qu'une promesse? Oui, tu sais? Qu'est-ce que c'est qu'une promesse? Mais c'est quelque chose, par exemple, que je vais pas. Par exemple. Oui, vas-y. C'est quelque chose qu'on écrit et puis on te dit, c'est promis. Quand on dit c'est promis, ça veut dire qu'il va le faire, n'est-ce pas? Alors je vais vous lire une promesse dedans. Et n'oubliez pas, cette lettre-là est écrite pour qui? Pour chacun d'entre vous. Ok? Chaque petite fille, chaque petit garçon, il y a une lettre d'amour venant de la part de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, par exemple, il dit en Lamentation, le chapitre 3, je ne vais pas vous lire tout le texte entièrement, mais il y a un verset très très joli, il dit, chaque jour, il dit, les compassions, les miséricordes de Dieu ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ça veut dire tous les matins, il y a une surprise pour toi. Imagine. Ok? Tous les matins, il y a une bénédiction pour toi. Imagine. Ça, c'est une promesse. Et cette lettre, c'est écrit pour Jonathan aussi. Tous les jours, Dieu donne des promesses. Vous savez, par exemple, vous avez en Matthieu, le Nouveau Testament, Jésus lui-même a dit quelque chose de très spécial. Il a dit, le chapitre 28, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Imagine, tous les jours, il est avec toi. Là où tu vas, il te voit et puis il te protège. Une lettre. Alors, voyez-vous, il ne faut pas oublier la lettre parce qu'elle est adressée à vous, toute spécialement. Alors, quand même, quand vos camarades ne sont pas très gentils avec vous, ne vous inquiétez pas. Il y a une lettre pour vous qui vient de la part de Dieu. Et là, il vous dit, tous les jours, je suis avec toi. Et puis, ce n'est pas fini. C'est pas fini. Dans la lettre, à la fin, vous savez, les lettres, les dernières lignes sont très spéciales, n'oubliez pas ça. Même quand vous avez un mail, quand vous tapez un email, les dernières lignes sont très spéciales. Eh bien, à la fin du livre, à la fin de la lettre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je viens bientôt. Pas comme les parents de Mélissa qui ne vont jamais venir. Vous avez une chance, parce que le papa qui a écrit la lettre là, il revient. Il va venir tous vous prendre et il va vous amener au ciel avec lui. Et là-bas, il y aura de très belles choses, des choses extraordinaires. Donc Dieu doit beaucoup nous aimer, n'est-ce pas? Oui, il doit beaucoup nous aimer parce qu'il nous a envoyé une lettre d'amour. Alors n'oubliez pas, lisez la lettre tous les jours parce qu'elle est spéciale pour vous. D'accord? N'oubliez jamais qu'il y a une lettre toute spéciale qui vous est adressée. À tout petit garçon et à toute petite fille, une lettre d'amour de Jésus. Alors nous allons nous prier et nous allons demander à Jésus de nous aider à ne jamais oublier qu'il a une lettre pour nous. Nous allons lui demander de nous permettre tous les jours de lire sa lettre et de lire ses promesses. Et comme cela, quand il va revenir, on sera très content de partir avec lui au ciel. D'accord? Alors, on va prier. Alors, tout le monde ferme les yeux. Seigneur Jésus, merci pour cette lettre d'amour que tu nous envoies. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu es tous les jours avec nous. Merci parce que tu vas revenir bientôt. Sois avec chacun de ces enfants, tout petit garçon, toute petite fille. Que Seigneur, ils puissent se rappeler combien tu les aimes.
et qu'en dépit de tout ce qui se passe alors qu'ils vont grandir, qu'ils puissent se rappeler de la lettre d'amour que tu leur as envoyée. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir maintenant de votre place. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir parmi nous le pasteur Razafia Founi Davidson. Nous connaissons très très bien que nous avons une mission pour évangéliser dans le monde entier. Et comme c'est le pasteur Davidson qui est parmi nous, c'est lui qui va partager la parole avec nous aujourd'hui. Et c'est lui aussi qui va conduire la conférence que nous avons organisée à partir de ce soir jusqu'au 22 avril. Donc, je demande au pasteur de se présenter devant l'Assemblée avec son épouse, Myriam. Et c'est avec plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Le voyage n'était pas évident pour venir jusqu'ici. C'était très, très mouvementé, je crois, mais on remercie le Seigneur qu'il nous y ont gardés et arrivés sains et saufs parmi nous. Et ça, c'est gloire à lui. Donc, je vous présente le pasteur Davidson Razafia Founi et Myriam. Mariam, excuse-moi. Hein? Marianne, oui, excuse-moi, Marianne. Ne vous étonnez pas parce que si vous lui adressez la parole en malgache et elle vous répond en français parce qu'elle est originaire de l'île Maurice, comme notre pasteur. Donc, nous vous souhaitons le bienvenu, chers frères et sœurs, et que le Seigneur soit avec vous parce que c'est une mission vraiment énorme qui est sur votre épaule. Donc, en signe de bienvenue, je demande à l'Assemblée d'agiter notre main pour vous encourager dans votre mission. Et il faut savoir que le pasteur Davidson, il est professeur en théologie de notre université en Kenya. Il n'est pas nouveau parmi nous aussi parce que la dernière fois, il était en retour de la conférence générale. Pendant qu'il était avec nous, il était le recteur de l'université Jean Zay, je crois. Jurcher, excuse-moi. Donc maintenant, sans tarder, on va lui laisser la parole parce que le temps il est déjà passé. Et le Seigneur soit avec vous durant votre ministère. Bon sabbat daholo. Manao nareo androany. Izahay tony moa fa elaela ihany tsy nitory teny tamin'ny teny malagasy. Ary tena totory contexte manokana mihitsy ity satria atao anatin'ity boaty piripirity ny tenako androany. Mahalana ny zavatra tahaka an'izao raha tsy voalohany mihitsy. Faly izay mivady miaraka aminareo. Misaorana ny fanasana itory ny ten'Andriamanitra. Amin'ny namana sy tapaka malagasy ny vahiny aty Frantsa amin'ity taona ity. Ny pastora tsara sotra ny tonga voalohany tao amin'ny toerana misy anay tany Kenya. Heritaona lasa zay président division Afrique Océane Indienne izy tamin'izany fotoana izany. Manao hoe misy fitoriana filazantsara atao any France, any Paris. Ary ianao no eritreretiko anatanteraka an'izany dia hoy aho manao hoe Sotran'Andriamanitra. Sady lehibe tokoa moa no miteny manao hoe ianao no manao an'io dia tsy maintsy tanterahana ihany zany. Saingy tsy hoe lehibe no niteny tamiko manao hoe aitory ny filazantsara ny Frantsa ianao. Fa no ny tombotso manokana mba ahafahana mitory ny filazantsara amin'ireo vahoaka an'Andriamanitra. Indrindra indrindra amin'ireo samy malagasy. Izay iray fiaviana amin'ny tena. Koa dia raisinay mivady fifalena
ary ampanetretena ny miaraka aminareo amin'ny ty maraina ity izay efa ho atandro amin'izao fotoana izao hitondra ny tenin'Andriamanitra. Araka ny voalaza teo hoe madame io dia avy any Maurice, izaho koa dia avy any Maurice ny teny malagasy. Ny tena marina dia basé any Maurice zay satria missionnaire ny fiangonana adventiste. Ny zanakay voalohany Priscilla 13 taona dia any Maurice mamita ny fianarana izy amin'izao fotoana izao. Ny faharoa dia any Amerika avaratra mamita ny fianarany ihany koa ary zay mivady rery no ao asambaina ka dia misaotra an'Andriamanitra zany satria tonga ty amin'ny toerana ty madama dia zao vao taty fa izaho dia efa taty tamin'ny teo aloha araka ny voalaza ny ray aman-dreny teo. Tsy aritrela amin'ny introduction sy ny tsy aritra tahaka an'izany fa iroso avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra isika ary itoroteny androany anao fampaherezana saingy za dia mpampianatra ka dia sady toroteny zany izy ty no fampianarana baiboly na étude biblique ka mino aho fa handray lesona avy amin'izany avokoa isika rehetrarehetra iaraka mivavaka isika. Andriamanitra rainy tsara indrindra an-danitro hanokatra ny teninao zahay mangataka ny fananao masina mba ho ety anivonay ankehitreny hampianatra anay aoka ianao no hanapoty teraka anay ka hahavelona anay ao amin'ny Kristy ary Kristy no hita eo amin'ny fiainanay. Misaotra no fananao masina izay taridalana anay ampafantatra anay ny sitraponao ary andraisana ny fanapahan-kevitra anaraka anao hatramin'ny ankizy, ny tanora, ny lehibe ato amin'ity fiangonana ity, indrindra ireo olona linana ny intéressé izay nantsona sy nasaina anatrika an'izany fampianarana ny teninao izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lazaiko aminao marina anio raisy faran-tsaina lay Jolan teo amin'ny hazo fijaliana izay niteny tamin'i Jesosy manao hoe Jesosy io tsarovy aho rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao. Ianao zany le Jolan aza tezitra ianao le Jolan dia hoy ianao amin'ny Jesosy manao hoe tsarovy aho rehefa tonga amin'ny fanjakanao ianao. Dia zao raha fantaninapetraka aminareo inona ny valy tenin'i Jesosy tianareo re lazaiko aminao marina tokoa anio fa eo anamiko any paradisy ianao sa izao hoe lazaiko aminao marina tokoa fa anio mionanao amiko any paradisy. Inona ny tianareo re le voalohany sa le faharoa? Io dia question faingo riavana ponctuation izay ametrahanareo faingo dia midika zavatra samihafa. Zao misy dia zao na Jesosy nilaza hoe lazaiko aminao marina tokoa anio ny ionanao any paradisy na lazaiko aminao marina tokoa anio ionamy any paradisy ianao. Zao misy dia zao tsy nofaingona tsisy ponctuation ny lahatsoratra ny baiboly rehefa nanoratra an'izany liko eo amin'ny liko toko 7:20 ka ny andininy 7:7. Ary ny akoatran'izay dia zao tsy nisy fisarahanteny na division des mots tamin'ny baiboly tamin'ny fotoana izay nanoratany liko azy fa mitamba be. Raha isika no mamaky an'izany ankehitriny ny sary fa adiniko nametraka an'ilay sary raha isika no mamaky an'izany dia otsika aminao hoe misavorovoro misy confusion ty tsy fantatra izay lazainy ity fa ho an'ireo vahoaka an'Andriamanitra tamin'ny taonjato voalohany izay nanoratan'ireo mpanompon'Andriamanitra dia tsy problema aminy izany lahatsoratra sady tsy misy faingo no tsy misy fisarahanteny zany. Apokalipsy toko voalohany ka ny andininy 23 dia ozy manao hoe sambatra izay mamaky sy miaino ny teniny ity faminanay ity. Sambatra izay mamaky no vakiny araka izay tokony amakina azy na dia tsy nisy faingo sy nisy fisarahanteny azy. Tamin'ny taonjato fahafito ny voalaza ny mpandinika ny soratra masina vao nanomboka nipoitra ny version tsotsotra nahitana fanasarana teny na division des mots ary nanomboka tamin'izay koa dia fahita sorotsotra ny faingo sy ny point sy ny sisa rehetra les ponctuation araka ny fiantsika azy amin'izao fotoana izao. Tamin'ny taona 5:900 ilay éditeur européenne izay antsoina hoe Robert Estienne dia nametraka mazava ny fisarahanteny
ny mari-petona araka ny fahazon'izy ireo ny soratra masina fainga lazaiko aminao marina anio eo namiko any paradisy ianao lazaiko aminao marina anio fainga ary izay no antongavanay amin'ity toerana ity ry havana hilaza amin'ny olona marina anio isan-kariva izay voalaza ny tenin'Andriamanitra lazaiko aminao marina anio lasa lavitra izy zany avy amin'ny teny grika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny teny fototra dia zao ny famakiana azy amen aminao milaza aho anio ny teny voalohany eo zany amen manao amen tsika rehefa mivavaka zay hoe ry havana ary ny dikany amen ataontsika rehefa mivavaka dia engany eo tanteraka izany ao amin'ny apokalypsy toko faharoapolo ny teny farany eo amin'ny baiboly eny aho fainganao dia ahoana izany engany eo tanteraka amen faingana Jesosy tompo ny karazana amen faharoa dia zay hita amin'ny Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy fahaenina ambin'ny folo ity amen ity dia ilay atsina amin'ny teny frantsay hoe l'amen hoy Paul manao hoe ataon'izay tsy mahay ahoana ny hanao ny amen rehefa misy olona iray izay mivavaka ary amin'ny Korintiana faharoa toko voalohany ka ny andininy faharoapolo dia hoy Paul manao hoe ao amin'ny Kristy ny eny ary amin'ny lalany koa ny amen l'amen c'est à travers lui zay ny faharoa zay ny fahatelo dia ilay voadika amin'ny teny malagasy hoe marina tokoa vraiment saingy rehefa mampiasa ny vraiment io ny teny fototra dia teny hafa no ampiasaina tsy amen no ampiasaina ny teny amen dia avy amin'ny teny hébreu teny rehefa ilay nadika amin'ny teny frantsay hoe vraiment dia teny hafa io le antsoinareo hoe aletos raha marina tokoa no lazaina dia ny teny hoe aletos no ampiasainjareo ohatra eo amin'io ka toko fahasivika ny andininy fahafito amby roapolo ho Jesosy manao hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa lazaiko aminareo vraiment tsy mampiasa ny amen izy fa mampiasa teny hafa ary hita ao amin'ny toko fahatraika amby roapolo ka ny andininy fahatelo zany zay zany ny fahatelo momba ny marina tokoa ny fahatelo ny amen tsy hoe l'amen tsy zavatra tahaka ny tenentsika manao amen tsika fa olona le amen olona personne vakinareo ny apokalypsy toko fahatelo ka ny andininy fahaefatra ambin'ny folo izao no lazainy inona nao izy lazainy amen olona izy le amen amilaza io Jesosy io dia hoy Jaona manao hoe ilay vavolombelona mahatoky sy marina ny amen lazainy eto ry havana zavatra kory fa personne de Kristy izany hoe rehefa atambatsika zany ireo singa telo efatra ireo dia zao no azontsika tsoahana avy amin'ny Loka toko fahatelo amby roapolo ka ny andininy fahatelo amby efapolo ny amen ilay olona amen no milaza aminao ary anio izy no milaza aminao an'izany aminao tsy aminareo tsy daolobe fa sy man'olona tamin'io andro zay nitenenany Jesosy ny teny io tamin'io jialahy io ry havana dia teo anoloan'i Jesosy eo amin'ny tongony hazo fijaliana eo ny mpianatra teo ireo jiosy ary indrindraindrindra jiosy mpitondra fihavana teo ihany koa ny miaramila romana kanefa Jesosy lazaiko aminareo marina anio faonao izy izy lazaiko aminao atoa olona ray ny famonjena ry havana dia tsy famonjena dia daholo be tsy collectif fa individuel mivantana amin'ny tsirairay avy marina fa ilaina ny daholo be izany no ilaina ny fiangonana satria ny fiangonana mifampahery ny fiangonana dia mifampanorona ny fiangonana dia mifanampy mba hahatonga ny tsirairay avy
hanana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, mitombo ara-panahy, manana fahamatorana ao amin'izany mahafiangonan'Andriamanitra zany, ary ilainy zany, ary izay indrindra no nahatonga n'olo milaza manao hoe onjena hainao sy ny ankonanao, satria ny rehetra ao anatin'ny ankonana dia samy hafantatra n'izany famonjen'Andriamanitra izay havantana amin'ny tsirairay avy zany. Ny amen milaza aminao anio, aminao individuel, tsy daolo-be na kolektif ny famonjena riavana. Tsy afaka hamonjy ain'isay dada na imam na dia lolona ny fiangonana ary izy, tsy afaka hamonjy ain'isay dada pasy na dia mahay mitory teny tahaka n'inona ary izy eo am'polpitra. Ise lazaiko aminao marina anio. Ilay verbe dia hoe milaza, manambara, miteny. Ny amen no miteny aminao, ary ny fototeny ao amin'le amen, mialatsiny fa tsy nandroso ny zavatritsika ery amin'ny écran. Ny fototeny amin'ilay miteny dia hoe teny, ary amin'izany ny avian'ny tenin'Andriamanitra riavana. Tsy tenin'olona io izay ambaratsika isan-karivo manomboka androany hariva dia tsy tenin'olona fa ten'izy, tenin'Andriamanitra. Ary ny tenin'Andriamanitra dia ambara amin'ny alalan'ny mpanompony, ary ampanetretena no ilazana an'izany fa manomboka androany hariva dia ity mpanompon'Andriamanitra ity no nambara ny tenin'Andriamanitra. Aoka tsy ho raisina ho tenin'olona, fa tenin'Andriamanitra ny ambaran'olona izay mpanompon'Andriamanitra ho fitaovana ampiasain'Andriamanitra anatanteraka an'izany. Androany anio no ilaizako izany aminao, anio tsy omaly ary tsy rahampitso, providence ny izany riavana malala. Androany misy ilay hira manao hoe manatona anio, tsy rahampitso, faroviny, anio ojereo ilay nanavitra anao, izay miombo ery Calvare, Matiezy mba hisolo anao. Anio ny famonjena rehefa mandreny tenin'Andriamanitra isika riavana. Lazaiko aminao marina tokoa, anio. Ary andeha ampiarina sy aseho amin'ny alalan'ny fiainan'ny Timothée ny mazava-dehibe ny filazana ny tenin'Andriamanitra. Araka ny teny izay nivakiana teo Timothée faharoa toko fahaefatra, ao amin'ny Timothée faharoa toko fahaefatra ka ny andeniny fahaenina sy ny andeniny fahafito. I Paul no manoratra mivantana amin'ny Timothée eto. Timothée faharoa toko fahaefatra ka ny andininy fahaenina sy fahafito. Izao nambarany Paul, izao dia efa atolotra sahady, ary efa mpiakaiky ny andro fialako. Ny andininy fahafito, efa niady tsara aho, natanteraka ny fiazakazana aho, nitahiry ny finoana aho, hatrizao dia tehirizina ho any satroboninahitry ny fahamarinana izay omen'ny tompo mpitsara marina. Ho ahy amin'izay fotoan'izay, ary tsy ho ary ery any, fo an'izay rehetra tiany fisehoany ihany koa. Efa atolotra sahady aho Paoly, efa akaiky ny andro fialako. Mivantana amin'ny Timothée ny teny. Ary io zany dia karazana afatrafatra alohan'ny ahafatesany. Ary rehefa ny olona anankiray no manafatrafatra alohan'ny ahafatesan'izay riavana, testament, dia tsy maintsy mihaino ampilamenana izay mandre izany. Inona ny teny nambarany Paoly any Timothée? Ao amin'ny toko fahaefatra ka ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Hoy izy manao hoe, ilay kapoty navelako tany Troasy tao amin'ny Carpo dia ento raha makaty ianao. Ilay kapoty resahany eo dia manteau. Navelako tao Troasy tsy fantatra ny antony fa naninona. Maika loatra angamba sa ny fatorana dia tsy afaka nitondra ny akanjo izay tokony ho ilaina amin'ny andro rinina tany Roma. Ary ho avy ny rinina
Any apôstôly Paul dia niteny tamin'ny Timothée manao hoe tongava melony riny ianao satria mafy loatra ny atsika ao anatin'ity tranomaizina ty Roma ity. Ka hoy izy tamin'ny Timothée zanany ara-panahy manao hoe ilay kanjo matevina, ilay manteau navelo akany proasy rehefa makaty ianao ento. Izany hoe le fiahina ara-batana azadino, ny akanjo azadino. Fa manohy ny apôstôly Paul milaza amin'ny Timothée manao hoe ary ny boky azadino, ny boky riavana, ny ara-tsaina. Ilaina zany ny fiahina ara-tsaina. Fa toy izany Paul izy satria tsy mijanona eo izy, ary ireo boky manahoana hoditra. Ary mpandinika soratra masina dia milaza aminy hoe ny boky hoditra tiany lazaina eto dia ny soratra masina izany. Ka ny ilaina ny manteau, ny ilaina ny boky mba hikolokoloana ny saina. Fa ny apôstôly Paul manao hoe ny zava-dehibe indrindra amin'ireo filana ireo dia ny boky hoditra, ny tenin'Andriamanitra. Azadino ny fikolokoloana ny fanahinao, fianarana, famakiana ny soratra masina. Amin'ny toko faharoa, amin'ny azafady toko fahaefatra ka ny andininy faharoa. Dia hoy Paul, anehoana amintsika fa zava-dehibe aminy ny amin'ny fahalalana ny soratra masina. Mitoriny teny, masotoa na amin'ny fotoana tsy amin'ny fotoana, mandresy lahatra, mamporisy, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Dia ny andininy fahatelo, fa ho avy ny andro. Izay tsy azaka ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fa angididy sofina izy, dia hamory mpampianatra ho azy araka ny filany, ary ampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy, ka hivily ho amin'ny anganogano. Ao anatin'ny krizy ny fiangonana adventiste amin'izao fotoana izao ry havana. Io ilay antsoina hoe krizy hermeneutique. Ny tenin'Andriamanitra dia hoariny sasany amin'ny tany mangamando, ka volavolaina araka ny endrika izay tiana hisehony. Korintiana voalohany toko fahaefatra ka ny andininy fahaenina nefa dia milaza mazava. Hoy Paul manao hoe aoka tsy hihoatra izay voasoratra. Aoka tsy hihoatra izay voasoratra. Ary amin'ny obolona toko fahatelo ka ny andininy fahadimy sy fahaenina dia hoy Solomon, satria izy nanoratra ny obolana, aza manampy ny teny, fandrao anariny ianao ka ho hita fa mpandainga. Aza mihoatra noho izay voasoratra, aza manampy an'izay voasoratra. Crise d'herméneutique, satria ampin'ny olona volavolainy tahaka ny tany mangamando, ataony amin'izay endrika tiany anaovana azy. Atao amin'ny lesona sekoly sabata tamin'ny talata 22 ny volana febroary izay voalasa teo, dia izao ny voasoratra ao amin'ny lesona eo. Ny fanahy masina dia tsy hitarika antsika na oviana hisalasala, na hitsikera, na hihoatra ny fampianarany baiboly na ho tsy ampy, analana zany, amin'ny fampianarany baiboly amin'ny teny frantsay dia ataony hoe pas plus, pas moins. Izay voasoratra dia voasoratra, tsy mihoatra ny voasoratra ary tsy latsaky ny voasoratra. Ny kultura na ny kolotsaina amin'izao fotoana izao ry havana dia kolotsainy tany mangamando. Volavolaina araka izay tiana hanaovana azy. Ny pedrakevitra, ny argument zany, ny proposition politiquement correcte. Mba tsy hahatonga ny sasany ho tezitra, tena lasa tany mangamando ny tenin'Andriamanitra. Ny fanontaniana amin'izao fotoana izao dia tsy hoe inona no lazain'ny baiboly, fa hoe inona ny tiako ho lazain'ny baiboly. Tsy hoe inona no lazain'ny baiboly any, fa inona no tiako ho lazain'ny baiboly. Jerena toko fahatelo ka ny andininy fahaefatra ambin'ny folo fahadimy ambin'ny folo. Ianao dia mahareta amin'izay zavatra ny anaranao sy nampiononanao, satria fantatrao izay ny ampianatra anao an'izany. Fa hoanao izy, fony voazazy ianao, dia efa nahalala ny soratra masina, izay mampahindry anao ho famonjena amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Hatry ny fony voazazy ianao.
raha mamaky an'io Timoty faharoa io nareo amin'ny toko voalohany, ny diny fahadimy dia misy olona anankiroa ambaran'ny Paoly ao. Misy nahatsiarovako ny finoana tsy mety tsara velatsy izy ao anatinao izy matsy any Timoty zanany. Izay nitoetra taloha tao anatin'ny Loisa renibenao sy Eunike renao, ary matoky aho fa ao anatinao koa zany. Izy zany nampianatra ny soratra masina tamin'ny Timoty ry havana. I Loisa renibe sy Eunike reny. I Timoty io dia zanaka Grika ny rainy. Ary na dia voalaza ny seratra masina reo amin'ny Deutéronomie toko 4 ka 9 ka hatramin'ny 7 manao hoe ampianariny zanaka ao zany. Soraty eo amin'ny tolanam-baravarany zany, na mivoaka ianao na miditra. Ny fitaizana ara-panahy zava-dehibe. Satria tsy afaka natanteraka an'izany ny rainy Timoty, satria Grika izy, dia ny renibeny sy ny reniny izay jiosy no nandray ny andraikitra. Ho anareo renim-pianakaviana, raisy ny andraikitra rehefa tsy hanao dady. Fa ny andraikitra voalohany dia ho anareo raim-pianakaviana, ny taiza sy kolokolo ny zanakareo ao amin'ny fahalalana ny ten'Andriamanitra. I Timoty dia nijoratra amin'ny farany ao amin'ny finoana hebraika, satria ny renibeny sy ny reniny napita taminy. Izany fahalalana an'Andriamanitra izany. Zava-dehibe zany ry havana malalaisana. Voalazany manam-pahaizana fa ny toetra na ny karakterany olona dia miforona raha mbola zaza izy, pendant l'enfance. Asa ny sasany taminareo raha namaky gazety avy any Madagasikara tamin'ny herinandro ambony io, fa nisy mpampianatra tao avaratra Tananarivo, raha tsy diso tao Anjanahary, nisamborin'ny polisy ary nampidirina vonjomaika any am-ponja amin'izao fotoana izao. Fantatreo ny zavatra nataony? Nikapoka ankizy tao am-pianarana. Ary nandritra ny kapohany an'io ankizy io dia nisy ny filme, nanao vidéo. Ary dia nalefa tao amin'ny réseaux sociaux, ary dia tonga tany amin'ny ministère ny fampianarana ilay sary. Ary dia niditra tsetra ny ministère ny fampianarana ho amin'ilay fianarana. Ary nakatona ilay fianarana, ary voaroaka ilay ramatoa, ary nampidirina any am-ponja izy. Rehefa nanontany azy ny polisy, fa maninona ianao no nikapoka an'ity zaza ity araka izao vidéo zao, tsy azo atao zao. Dia hoy ramatoa hoe romotra aho, satria izaho mampianatra, izy manao zavatra hafa. Ary mamingavinga ao am-pianarana. Ka dia nentin'ny rano mafana ny foko, ary dia nahatonga aho nikasy tanana azy. Dia zao nitsoka-hevitra, hay ilay zaza raha tsy taiza ry havana. Raha tsy taiza ilay zaza. Hay ilay ray aman-dreny atorany any amin'ilay mpampianatra ilay zaza, inta izao, karakarao, aitsio. Satria ny ray aman-dreny tsy manatanteraka ny adidy sy ny andraikitra napetraka taminy. Izany ny tenin'ny Paoly tamin'ny Timoty ranabavisany. Ny renibenao sy ny reninao napita taminao ny fitaizana ara-panahy. Isika raim-pianakaviana manana andraikitra lehibe hitaiza ny zanatsika amin'Andriamanitra. Mba ho voakolikoly sy voataiza ao anatiny hoe voasoratra hoe tsy ampiana ary tsy analana ry havana. Hoy Paoly tamin'ny Timoty manao hoe mitory ny teny, satria ny teny dia mampahendry. Ary ny 9:40, ny teny dia avy amin'Andriamanitra. Hoy izy manao hoe ny soratra rehetra avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia manina ho zesy mahasoa. Mahasoa an'iny? Ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fantsiana izay diso. Ny soratra rehetra avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra. Ny discipline, ny correction, ny fitaizana. Ao amin'ny toko 2 ka 9:5 dia hoy izy manao aoka ianao Timoty mba hizara tsara ny ten'Andriamanitra. Mazotoa manotra ny tenanao amin'Andriamanitra, dia olona voazaha toetra, mpiasa tsy mahazo henatra mizara tsara ny ten'Andriamanitra. Ary ry ambany ery dia misy note de bas de page amin'ny baiboly teny malagasy protestante io. Manao hoe ilay mizara tsara izy dia midika hoe mamoaka tsara, mizotra mahitsy, mivaofo tsara. Mizara tsara ny ten'Andriamanitra, tsy mitanela. Voasoratra hoe
tsy ampiana ary tsy analana. Vao niditra tamin'ny fiangonana androany maraina dia mahita hoe reformation. Asa izy io présentation famelabelarana no hoany angambo izy io. Isika malala fa amin'ity taona ity ny mankalaza ny fahadimanjato taona ny fanavaozam-pioavana na ny reformation. Tamin'ny volana oktobra 17 sy 500 taona lasa izay. I Lutera izay nananatra ilay antsoiny manao hoe sola gratia, fahasoavana rery any, sola fide, finoana rery any, sola scriptura, tena Andriamanitra rery any fa tsy misy lovatsofina na tradition ny fiangonana zany. Ireo rery any ny ilaina dia ampy. Raha mitsangana maty Lutera androany ryavana ary mahita ny fiangonana izay naorony ny fihetsehana ara-pioavana dia itomany Lutera satria tsy io intsony. Ilay naorony 500 taona lasa izay. Itomany izy. Ny voana tanteraka tsy hita intsony ny luteranisme ao amin'ny fiangonana protestanta. Miverina tamin'ny nisy azy tao alohan'izany. Ohatra amin'izao fotoana izao, resaka ny amin'ny fanambadiantsika. Volazany ten'Andriamanitra ary mandritra nyity herinandro ity dia hisy loha-hevitra momba an'izany anankiray. Ao amin'ny Genesis toko 1 sy ny toko 2, lasy vavy namorony azy. Fantatrareo fa amin'izao fotoana izao dia ampianarina ny ankizy fa afaka mifidy ny mahalana mahavavy azy izy. Ary afaka mandeha any amin'izany toaleta andeha na vehivavy araka an'izay tiany anaovana azy. Ankizy any ampianarana no ampianarina an'izany amin'izao fotoana izao ry havana malalaisa. Call me Caitlyn Jenner. Call me Caitlyn. Antso hoe Caitlyn fa izy moa Caitlyn io ry havana. Io angely Bruce Jenner taloha. Ilay lehilahy malaza tamin'ny fanaovana sary mihetsika. Lasa vehivavy. Aleo ampiasaina ilay teny-lekeza manja. Lasa Caitlyn Jenner, Bruce Jenner ry havana. Ny famaritana traditionnel na ny définition traditionnelle ny mariage ary eo amin'ny fampitinana ny fampianarana adventiste dia hoe lasy-vavy. Ary mataditako tamin'ny fivorian'ny conférence générale natrehako fa nisy délégué anankiray avy aty amin'ny faritra taty nanao proposition tamin'ny délégué manao hoe andao vainy ity ka atao hoe firaisan'ny olona anankiroa izay mifanaraka. Firaisan'ny olona anankiroa izay mifanaraka. Ka tsy misy ilay lasy-vavy zany fa rehefa mifanaraka fotsiny ilay olona anankiroa dia izay ny fanambadiana ry havana. Moa fantatrareo ve fa rehefa mandika ny soratra masina mampiatra ny herménétique ry zareo dia hoy izy manao hoe ny fahotany Sodoma sy Gomora nge tsy homosexualité fa viol. Terisetra avoay ireo lehilahy reo mba halalana azy. Fa raha ohatra ka tsisy terisetra fa mifanaraka dia tsy fahotany zany eo amin'ny soratra masina hoy izy fa mifankatiry zareo. Mba fantatrareo ve fa lazaindrareo fa i Davida sy Jonathan nge ka mpifankatia. Homosexuel hoy izy Davida sy Jonathan. Mba fantatrareo ve fa i Jaona sy Jesosy nge hoy ka mpifankatia. Ilay mpianatra tiany Jesosy indrindra. Ary hoy izy manao hitanareo fa avy amin'ny tenin'Andriamanitra. I Jesosy jaona. I Jesosy jaona. Mangididy ny sofiny mba handray izay tiany renesina hoy ny voalaza ny apôstôly Paoly. Aoka ianao hitory ny tenin'Andriamanitra. Mizara tsara ny tenin'Andriamanitra. Mahitsy. Tsy ampiana ary tsy analana. Amin'ny toko 2 ka ny 2 dia izao ny voalazana. Ary izay zavatra efa renao tamika teo anatrehany vavolombelona maro dia atoloron'ny olona mahatoky izay hay mampianatra ny sasany keo. Ampitao. Io le andraikitry ny ray aman-dreny. Ampitao amin'ny ankizy. Io le andraikitry ny olona sy ny tompony andraikitry amin'ny fiangonana. Ampitao. Ny andraikitry ny pastora. Ny andraikitry ny mpampianatra teolojia. Ampitao. Satria rehefa tafita dia ho raisin'izy ireo zany ka ho ampitainy any keo
ary dia toetra ny tradition ny héritage amin'ny fahalalana ny soratra masin'Andriamanitra. Tombontsoa lehibe zany ry havana malala isany ary tsy tokony atao eo ambany zavatra. Ny toko voalohany ka ny andininy fahaenina, Timoty faharoa ny toko voalohany ka ny andininy fahaenina. Dia izao ny voalazan'i Paoly. Ary noho izany dia mampatsiaro anao mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra. Hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra. Raha tsy asiana kitay ny afo ry havana ho antsika malagasy, indrindrandrindra ny avy any ambanivohitra, dia maty ny afo. Mba hahafahan'ny afo ny velona dia tsy maintsy kolokoloina, arosony kitay, ampitana izany fahavelomana izany. Velomy ny finoana. Ary misaotra an'Andriamanitra isika, satria na amin'ny dispersion, na any, tahaka ny lesitsika zabata izay hoenarantsika amin'ity hoy ny apôstôly Petera manao hoe ho an'ny fiangonan'Andriamanitra en dispersion. Any am-pivahinina rehetra any, na dia any an-tany lavitra azy, dia manohy izany famelomana ny afin'Andriamanitra izany. Tsy ho faty. Ray aman-dreny isany. Aoka isika hiavaka mihitsy amin'ny hoe izao ny tena fivavahana, izao ny tena fomba anatanterahana sy hiainana izany fivavahana izany amin'ny toerana izay misy atsika. Aza velo ho faty, tehirizy, velomy, indrindraindrindra ao anatin'izany fanandramany fahalavitany toerana izay misy antsika izany. Ry havana malala, fotoana fiverenana amin'ny voasoratra ho izao fotoana izao. Tsy ampiana ary tsy analana. Nalaza ny tantara anankiray izay nataon'ireo script lahatsoratra mihitsy. Resaka ny fanaozan'ny kapiteny sambo Amerikanina antsoina hoe USS Abraham Lincoln etsy an-danina. Ary eo ankilany ny tompon'andraikitra kanadianina tao amin'ny toerana any Amerika avarana antsoina hoe Newfoundland tamin'ny taona 577 volana oktobra no niseho ny tantara araka ny voalazan'ireo azy. Ary malaza ty tantara ty. Avy amin'ny tompon'andraikitra kanadianina. Azafady, ovay 5 degré mianatsimo ny lalanao amin'ilay sambo io, mba tsy isy ny fifandonana. Resaka radio io a. Dia hoy ny avy amin'ny Amerikanina, aoka ianao anova 5 degré mianavaratra ny lalanao, mba tsy isy ny fifandonana. Mamaly ny lafiny avy amin'ny kanadianina. Tsy mila ovaina 5 degré mianatsimo ny lalanao mba tsy isy ny fifandonana. Mamaly ny Amerikanina. Fantatra ireo ny Amerikanina. Vao bombardier ny Syrie zareo tamin'ny herinandro ambony teo. Kapiteny sambo US Navy ty miresaka aminao ty, averiky ndray, ovay ny lalanao. Mamaly ny kanadiana. Tsia, averiky ndray, ovay ny lalanao. Mamaly ny Amerikanina, ary amin'ilay script n'ilay valiteny Amerikanina, tout en majuscule. Iteny sambo lehibe indrindra, mitondra fiaramanidina piady an'ny Amerikanina amin'ny faritra Atlantika. Azay dia arahana mpanapotika na destructeur anankitelo, croiseur blindé anankitelo, ary fitoam-piadiana maro samihafa tamin'ity sambo piady ity. Baikoka ianao! Ovay 5 degré mianatsimo, mianavaratra azafady, ny lalanao. Averiky ndray, ray 5 degré mianavaratra. Raha tsany dia andray fanabakevitra ako ampitena ianao, mba tsy isy ny fahasombana amin'ity US Navy ity. Mamaly ny avy amin'ny autorité canadienne, fara ity. Fara ty nanginany Amerikanina. Manana safiditsika ry havana malala. Na iteny amin'ny fiangonana manao ovay ny lalanao. Ity fiangonana adventiste dia fiangonana fantatra fa fiangonana boky.
manaraka ny voasoratra hoe kana ny fiangonana manova ny lalany na ianao ny manova ny lalanao hanaraka ny diny fiangonana. Aoka tsy teny mifara manao hoe mitondra ianao. Miantso Timothée moderna ny ten'Andriamanitra kehitriny. Ilaza manao hoe izay voasoratra hoe anio no milaza aminao aho. Anio zava-dehibe izany. Engany isika amaly ny entin'Andriamanitra. Hitory an'izany tenin'Andriamanitra izany ary ampita izany tenin'Andriamanitra izany satria zava-dehibe loatra ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra. Amen.
Tompo, saotra noho ny teny fampahirezana izay natolotra ao androany tamin'ny alalan'ny mpanomponao. Nanomezanao anay, nampatsiavanao anay indray ny mahazava-dehibe tokoa ny teninao eo amin'ny fiainanay. Ka mba handanjalanja izahay reheto hoe aiza tokoa ny toeran'ny teninao amin'ny fiainanay amin'izao fotoana izao. Tompo, ampianaro izay tsy hatehatra amin'ny fahaizanay, tsy hatehatra amin'ny fahendrenay, fa hisokatra tanteraka amin'ny fanahinao, hampianatra anay isan'andro ny fahamarinana, ny lalana izay tokony ho alehanay, ary ahafantaranay ny sitraponao amin'ny fiainanay, ahafantaranay ny sitraponao amin'ireo izay manodidina anay. Tsy ho izay rehetra mety anembatsembana izany fitoeran'ny fiainan'ny teninao amin'ny fiainanay izany. Mety maro tokoa izy ireo amin'ny fiainanay. Tompo, tsy ho izany ary tena hibahan-toerana tokoa izany teninao izany eo amin'ny fiainanay manontolo amin'ny lafiny rehetrarehetra eo amin'ny fiainanay. Izany no irinay amin'ity maraina ity, tsy ho vava fotsiny fa tena hanaiky tokoa izay rehetra hiaina izany fibahana toeran'ny teninao eo amin'ny fiainanay izany. Izao izay raha hamarana ity fotoana ity dia mbola hanohy ihany koa amin'ny sakafo izay efa nomanina. Isaoranay hanao tady izany ary dia mba hahazo fafanaretana ny tsirairay. Hery tanjaka satria voky ny ara-panahy fa ihany koa ahazo ny anjara amin'ny ara-batana. Misaotra Tompo noho ny amin'ny aran'i Jesosy. Amen. tomponay izay ny an-danitro raha oviana re no afaka ilaza zay halleloia tonga ilay nandrasana avy tompo fa miandry anao zahay kanefa mandra-pahatonga anao dia nametraka adidy manandrakitra masina taminay ianao
hitory ny filazantsara amin'ireo mpiarabelona ny marina koa aminay aloha voalohany indrindra. Ampio zahay ahafantatra ny voasoratra hoe, ampiatra amin'ny fiainanay ny voasoratra hoe, ary misaotra anao ny fahasoavanao sy ny famindramponao satria na dia tsy mendrika zahay dia omenao tombontsoa ahafahanay miatrika izany, ahafahanay manana an'izany. Tahiny fiangonanao, egany ny fitiavanao Andriamanitra Ray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ho aminay mandrakariva hatramin'izao ko mandrakizay. Amen.